Tamin'ity herinandro ity ihany dia noararotina ny fahitana ny filoha-vaovaon'ny Fédération Malagasy ny taranja volleyball taorin'ny nalany azo filoha-vaovaon'ny Fédération Malagasy nyity taranja volley ity tokoa dia nisy ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny tahinan'ny Rianandriamanantena makasika ny tetikasany ao anatin'ny efataona manaraka taorin'izany fahalaniny tany Tuileries tamin'ny farany herinandro lasirimo no anaovana an'izany fifidianana izay mpitantana ny Fédération Malagasy ny taranja volley izany. Ny programan'ny fédération dia hifantoka tanteraka amin'ny politika ny relève rajeunissement ny équipe nationale no tena tanjona amin'ny efataona izay mandan'ny fédération ka afaka efataona zany hoe any amin'ny 2022 zany dia ezahana hoe miova any amin'ny 80% amin'ny membre constitué ny équipe nationale. Rajeunissement io mitohy hatrany amin'ny hoe fijerena fotony any anaty misy moa ny tena hoe volley scolaire zany zany hijerena manomboka any amin'ny volley scolaire zany dia efa manomboka mandeha ny détection dia misy ny volley universitaire satria maro amin'ireo mpanao volley mpilalao volley no mianatra eny amin'ny ambaratonga ambony eny dia noho izay fianaran'izay dia mety tsy nanao volley intsony dia reny zany ezahana no contacter andrareo reny. Ao anatin'ny volley ihany koa ao anatin'ny programme ihany koa ny lazatsika hoe volley loisir. Ireo indray moa zany volley loisir dia ireo mpiasa na orinasa izay tsy afaka miditra aty amin'ny ligue dia karakaraina ny volley loisir. Efa misy moa zany amin'izao fotoana izao izay ny ligue teo aloha no manao anazy dia tohanan'ny fédération ny initiative manao ohatran'ireny. Dia ao anatin'ny fikarakarana koa ny volley V1 vétéran tsy adin'ny fédération reny satria BDB ny équipe nationale taloha reny zao ohatra tia hanao volley fa tsy afaka noho ny taona izay mandroso dia tsy afaka manao an'izay. Hifantoka bebe kokoa ny beach volley. Ny beach volley koa dia isan'ny lara-pahamena ho an'ny fédération beach volley satria eritreretinay ny hifaninana amin'ny compétition internationale maromaro izay vita ka ny beach volley mora indrindra ny koan'ny fandefasana ny mpisolo-tenan'ny Madagasikara zany. Beach volley satria hoe olona roa na telo ianao dia efa afaka misolo-tena Madagasikara, mora kokoa ny mandefa an'izany hoe ekipa roa zany na olona roa na telo zany hisolo-tena Madagasikara noho ny volley classique izay hitantsika teo fa vola betsabetsaka ihany zay vao mahalasa an'ireo misolo-tenantsika ireo. Programme anasan'ny fédération koa ny fiaraha-miasa amin'ny ligue. Misy ligue 9 ny ligue misy amin'izao fotoana izao fiaraha-miasa izay aseho amin'ny alalan'ny fanomezana materiel satria izany mahosa ny ligue any amin'ny faritra ny fandefasana ny instructeur mampanao formation satria isika manana arbitre international afaka manao recyclage any amin'ireny ligue ireny satria misy arbitre ireny afaka manao an'izany tsika manana entraîneur manana niveau ambony dia alefany ireny entraîneur instructeur ireny mba manao mampitombo ny avo teknika any amin'ireny ligue any amin'ny faritra ireny. Izay zany amin'ny ambangovangony ny programme anasan'ny fédération. Raha ny akaiky indrindra dia ny lalao nosy aiza ho aiza ny mahakasika an'izay président? Ya, izay mihitsy zao ny échéance akaiky indrindra lalao nosy izay tanterahana ny fahasivy-ambin'ny volana Jolay any Maurice. Efa eo am-pandaminana ny liste ho finalisena ny liste ho avoaka ny liste ny présélectionné izay misy 20 moa zany ny ho an'ny zazalahy ary 20 ho an'ny zazavavy dia ho avoaka izay liste izay ary manomboka ny regroupement fampivondronana amin'ny voalohan'ny volana avril. Ny entraîneur national moa zany tonga dia lazaiko eto fa misy any Andriamatoa Jean-Michel Roche sy Madame Léa. Ireo zany no andraikitra ny équipe nationale tsika vavy. I Andriamatoa Honoré izay entraîneur ny GNPB ary misy ny entraîneur Nono avy any Tuileries izy io ireo zany nandrafitra ny entraîneur ny sélection atsika.